be fialonana nosoratany Axiel ovelominy Vantso Saloy Anjarliva miaraka amin'ny Arliva sy Tahinana Antenaina. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanatotosa. Vehivavy mpamosavy sady mpamono olona ianao ry Ando a. Tsy mpamosavy na mpamono olona izany ary Andriamato Talea. Ka ny kafe nomenao Andraviko no nafaty anazy. Ekeko. Saingy tsy izaho mihitsy nanisy poizina ny kafe tao amin'ny termosiko. Fa izandray, tena tsy napoziko hoe ianao no navita an'izao a. Ay mody malefaka sy malemy-paika ianao ty nefa saka manafika otsotro izao. Averiko ihany nefa fa tsy izaho mihitsy nanapozina Andravika e. Tsy izaho velively ny havita an'izany. Zazana anaovanao ranomasy manetsikeloketo a. Talohany niny fa olo marina ianao fa ankehitriny kosa tsy matoky ianao velively. Eny e. Ataoko ahoana moa rehefa tsy matoky atsony ianao? Mba fantatrao moa fa 20 taona maheriny ny Sandravika tato amin'ny orinasako. Mba fantatrao zany. Izy no mpiasa ao anaty kisako indrindra ary netiko toy ny reniko na dia famidemy anazy aza. Nefa kehitriny dia maty ny vononao. Vehivavy tsy vaniny ianao. Tsy Talea. Tsy izany namono azy ary minina aminao afa. Amarenina ianao ry Ando a. Tsy ilaiko manamary tena akory ianao na dia kely aza. Ary miala tsiny fa za mihitsy ny anao fitoriana mba hikatranao. Andray kosa. Dia higadra noho ny eloko tsy nataoko akory ve a? Tena nataonao ary ninino anao tao fa za mody ataly eo e. Tsy mody ataly izany fa ny marina ny lazaiko e. Mpamosavy matianina sy tsara hofan'ny Losifera amin'ny fahalalako anao zao. Ary jokotsorika mahasambokary. Eny e. Tsy maninona izay filazanao fa ny marina tsy mba maty. Tany ambany vohitra nakako Andravika mba hiasa ato amiko. Toniavako izy na dia mavomavo sy tambavoatra aza ka tsy ataoko vita moramora ny namononao azy. Miangavy ianao amba ino Talea. Milela-paladiry raha sitrakao e. Tsy mandaitra amiko tsony ny fahaizanao ny tsara vialatsia e. Ary zao dia zao a dia hiantso polisy akanao. Andray. Allô? Ny commissaire de police? Roa volana izay ny lasa. Ary nivoaka androany ny didi-pitsarana. Voaheloka higadra 5 taona tranomaizina fanamon'olona. Heloka tsy nataoko akory nefa dia higadrako ety amponja sy andaniko ny vatanorako. Mpamon'olona, mpamosavy. Sano ny fitsarany fiarahamonina. Indrindra ny havako sy ny mpiara-miasa amiko. Ary na dia ny tribonaly aza dia tsy nitsitsy namoaka sazy enjana ho fa olomeloka. Mbola misy ve sao Andriamanitra izao e? Nahoana n'izao ny hafarako? Tianao fantatra angamba ny tena marina ka arao ny tantarako. Oui. Entrez. Zay ihany Talea. Anaty trano kafe ianao Ay ve, misaotra Ravika. Efa lasanao dia ngah militinina. Efa lasa izy fa anjarako indray ny miditra maraina n'ity herinandro tiako. Nanafatra kafe taminy ianao dia niangavy ahy izy mba hanatitra azy aty rehefa vita. Zany tokoa. Fa apetrao etsy amin'ny latabatra kely etsy ange. Ay, eto ve? Ie, io indrindra fa mbola mamay be izy zany a. Ie, tena mbola vao mafana mihitsy. Sady misy tiako anontaniananao. Momba n'inona izay tompoko? Somba malala olona afaka hiasa ao amin'ny service logistique ianao?
Zany hoe anampy amin'ny madame Jeffy sy Kevin hitatana ny fitaovana sy nentan'ny orinasa. Anampy an'i madame Jeffy sy Kevin ve? Tsy mba mahita amin'izany ka. Mila ampiana nefa ry zareo fa mihisatra be ny fitantanana nentana mivoaka sy miditra ato amintsika. Mampalahelo ataleka nefa tsy mahalala olona. Sady tsy tia piditra olona ihany koa ka. Tsy tamana daholo izay niara-niasa tamin'ny madame Jeffy sy Kevin fa amam-bolana dia mametra-pialana. Ka ahoana ry Rafika? Tsy mahafantatry olona afaka hiasa ato amintsika ve ianao e? Iza moa no mba fantatreo Andriamatotalea fa tsy mety nga raha ohatra hoe manao filazana gazety. Zay mihitsy no asaiko ataon'ny sekretera ao fa misotra nanatra kafe maraina e. Tsy misy fisaorana tompoko. Mahazo mandeha amin'izay ianao ary. Eny ary fa ilozako ianao e. Mila piasa vaovao indray izany taleko. Nefa tsy nateza akory izay niara-niasa tamin'ny madame Jeffy sy Kevin tao. Mitady loza sy midy-bingo izay olona hiasa ao. Mba marina moa. Zaresa ny birao an-taly ato izany e. Andraso ihany taniko ry ramatoma mafalala tsara e. Manahoana tompoko? Manahoana mademoiselle sa madama moa? Mbola mademoiselle ka. Manahoana mademoiselle? Salama fa misaotra tompoko. Aiza moa ny birao an-taly an'ny orinasa ato azafady? Mitady an'ny tale ianao. Ihany tompoko. Io varavarana farany andrefana io ny varavaran'ny Brown raha mitady azy ianao. Sady ao mihitsy izy izao. Eny ary tompo fa dia misaotra indrindra. Ilozako ianao. Tsy misy fisaorana re anako. Hiditra hiasa ato angambika alakely iny raha ny fijeriko azy. Vehivavy tsotra sy mahalala fomba ary manambika aloha izy. Kanefa ho tamana hiasa ato ve? Indrindra fa hiasa ho amin'ny Jeffy sy Kevin. Dia efa mahafantatra anao raha matoa kely andro. Zaho koa toraka izany tompoko. Nahita ny filazanareo an-gazety moa dia tsy nisalasala nakaty. Ary ny tao amin'ny mpandray olona ny laza tamiko mba hivantana aty aminao. Zany tokoa fa mila piasa maika dia maika izay izao. Ka azoko jerena ve ny ato tantaratasy momba anao? Ihany tompoko. Reto avy ny momba? Aiza hoe? Aty ary tompoko. Mazava reto fa ono Ihany tompoko. Voalaza ato fa efa niasa tamina orinasa hafa ianao ary manana tsaika efa 5 taona. Ihany tompoko. Mba azoko fatarina ve ny natonga anao niala tamin'izany orinasa niasanao izany azafady e? Raha tsorina dia tsy mandrara ny zonim-piasa mihitsy ry zareo. Tsy mandrara ny zonim-piasa ahoana moa? Tsy alohan'ny ara-dalàna ny karaha-mampiasa. Ary raha tsy alohan'ny tsy potipotika dia ovaovainy ny daty fandoavana azy. Ny tambo-karama amin'ny ora fanambona ny heure supplémentaire moa dia zara fa voaloha. Fanaovana tsinitsinina mpiasa kosa ny tsy fandoavana ny karamany ara-dalàna ka. Nga vitan'izany e. Fa ahoana koa? Tangosany amin'ny karamanay ny latsakemika hoe alohany any amin'ny knaps. Nefa dia tsy arotsany any akory. 10 taona ny niasako. Nefa tsy misy vola voarotsaka amin'ny anarako tany amin'ny knaps na dia ariary aza. Zany hoe nikepohan'le orinasa fotsiny zany ny vola nalainy tamin'ny karamanareo. Zany tokoa. Ny ouvrier na ny mpiasa madinika moa dia tsy manana fehetoana na assurance amin'ny asany. Hany ka tsy mahazonitra na sara-pitsaboana izay maratra perinasa na tratry ny accident de travail. Dia ahoana fotsiny? Omena tsasakarama dia izay. Sainga tsasakarama mivadika avansa. Tena fanararotana kosa zany ka. Nefa matiko ianao fa tsy toy izany ato aminay e. Ajainay fatratra ny zonim-piasa ary
afaka mitaraina izay tsy afa-po amin'izany. Mba mahafinaritra kosa ato raha izany ka. Inoko fa atao amin'ity orinasa ity ny tena anjara asako. Olona mifahaizana sy traikefa toanao ny tadiaviko. Arak'izany dia resy asa atao aminay avy hatrany ianao raha vonina. Vonina tompoko. Saingy mba azoko fantarina ve ny asa iandraketako? Fitantanana amin'ny fitaovana atao amin'ny orinasa dia ny entana mivoaka sy miditra ihany koa. Noho izany dia miasa amin'ny servisy logistika ianao, manamarina ny entana voatahiry sy ny entana voatonga, ary ny komandin'ny client sy ny entana mivoaka. Ka vitanao izany? Vitako tsara izany Andriamatotale. Eny ary fa zao ihany ianao dia hanomboka hiasa sa rapitso maraina? Afaka miasa zao dia zao aka. Mahafinaritra amin'ny fahazotoanao mademoiselle. Piasa toy izany indrindra no ilaiko. Ary asa manafa tsy irery ianao a. Telo mianadana ireo ny ara-miasa. Ary antenaiko fa ifanara-tsaina tsara. Kaneka ho izany tokoa. Anahoana reny toetra ny mpiara-miasa amiko e? Tsy nozo ny mpiasa fotsiny mantsy no manahirana indraindray fa tia toetra ny mpiara-miasa ity mihitsy. Mba alako mainty lay tsy ny ando indry Kevin ka. Hatrateo tsy mirevy azy io fa tsy ndriry ary Jeffy. Miseho ponctuel sy manara-dalàna ery fa mitetika ny Josefa angamba. Izy kosa aloha dia manaja ora fiasana sady mazoto mikandro aoka izany. Zay dia mizesty ery kala fa izy foana mahavita saingana noho itsika. Tianao sefaraka ny kozindry tokoa angamba iziko. Hitafizany mihitsiko. Ary tsy maintsy mihetsika itsika fa grave be raha ino nataondra talina sefitsika eo. Aza hitako tokoa fa be diplôma antsika nge izy iny. Tadidi indray le kozindra talina tamin'izy nitondra ny andro voalohany teto. Tadidiko tsara ka. Mira nendrika be raha talina ny teny hoe izy no iando namanareo vaovao sady be diplôma ny ampitraikefe aza misalasala maka hevitra amindra misy manahirane. Inoko fa hampandroso ny asanareo ato izy e. Alako maizina. Mbola tsy nandray asa akory dia efa torahana voninkazo ohatry ny ninery. Tarataraniny koa ngam raha talina dia izay mahatonga azy manao ohatran'ireny Jeffy. Zandriko vavy koa nge saika ikandra tato talohan'ny anto fa tsy niraisin-dra talina. Fa hoana marina aloha ny zandry lanty sy vao ray asa atao amintsika indray e. Tsy ampy-baoritra no sady mbola tsy nikandra hono e. Olona efa zadra raha 3 taona farafakely no ilain'ny orinasa ozy raha talina. Ve. Dia zay zany nandraisana ny kala dedakiniko. Fo mahavita asa kely dia mipitipitika ohatry ny parasy ery manao asa vaovao indray. Izy kosa aloha spida be mihitsy e. Be ihany ny mpiasa hitako fa tena turbo kiala kely iny. Raha mahavita kandra telo izy zany ny antsika vao anankiray. Za kosa aloha tsy hamono tena na teo deraina taka ny andro Kevin. Ngamby izy efa mitetika ny osipandra-talina mihitsy. Sady mbola tsy manambady raha talina ka mety voajonony. Tsy tandrea nga izy misolo akanjo maraitsy ariviny. Itsikitsika tsy mandia foana fa ao raha. Ary raha lasa sefitsika tokoa kiala ratsy iny dia ho vitatra ny fedanantsika. Zay aloha e. Ranopotaka azy izy manonja takan'inona ko maika fa ranomasina. Mila mihetsika tsika fa hosongona n'le mpivarotra tena miajindry Kevin. Marina mihitsy zany. Batin'io nge fiangolangolany rehefa miresaka amindra talina e. Hitako daholo reny sary mataony reny rehefa mampivory antsika raha talina e. Kely foana ny tsy hitenenany hoe kotio a talea. Tiako be enao talea. Mahita tao koa ndry tika. Tena voangolongolony tokoa aloha raha talina. Haro ho babony sy anendry azo sefitsika ka ifehatsika. Dia ataonao posta 10 na boto faniraka mandava-taona ve tsika? Tena tsy misy kosa io a. Ka inona ary ny atao e? Sa rehefa lasa fitoeran-tongony sika vao ahalala iatsika? Kalomindry dia misorira fa efa nikarakaraiko ny amin'ny kiala iando e. Zany a. Nikarakaray laona letsy. Vao lasany amin'ny ratalana izy zao. Ary hitandre tsara fa anjonitra tony dona-pahorininy rehefa tonga eo. Fa nataony lahina izy ry Kevin.
Finna ny fiheveranao ary ando nanaovanao asa tahaka izao a. Tsy tatitra vilana tsony reto fa asa nadala mihitsy. Azafady tale fa asa nadalinona nataoko. Soratra nataonao ve de tsy fantatrao hoe sa niboboka ataoko ianao teo am-panratana azy? Andriamanitra, tezitra be tale. Fa misy inary. Tsy mandeha amin'izay loany ny rapport d'inventaire nataonao, satria diso daholo ny atotanisa nataonao. Tena tsy tiako izao a. Sa diplôma sandoka ny diplomanao? Azoko topaza maso kely ve izany tatitra tsy mandeha amin'izay loany izany tompoko? Io amin'ny ordinateur io e. Ay rato tsara ny voamasinao de jereo fa diso daholo ny tarehimarika rehetra ao. Andraso e. Andray. Mahagaga kosa izao ka. Inona mahagaga anao e? Sa zany indray no eritreretinao nanao an'ireo? Tsy mifanaraka amin'isan'ny karazan'entana ny totalin'ny entana rehetra. Ankoatr'izany de diso daholo ny sandan'entana isaky ny sokajiny. Kanefa dia indronana marina nyity tatitra ity mihitsy aho vao nandefa mail azy taty aminao. De izao ny tatitra vao marina indroa. Na olona vao mianatra asa aza ve de anao kilalao ny zaza tahaka izao hoe. Miala tsiny indrindra re tale fa tena tsy haiko izay nahatonga an'izao a. Tena mahagaga. Mahagaga ahoana e? Ianao ihany ny laza fa nanamarina azy indrova nandefa mail azy taty amiko. Samy tapininona ny masonao ny tsy nahitan'ireo fahadisoana baribary ireo. Na ankizy vao afaka BBC aza tsy handisy contact izao a. Mifona re tale fa tena tsy fananiko izao a. Tena marina e. Tsy ny fifonanao no ilaiko fa ny asa tomomba natsaka ny sy andava ndry ando a. Tsy vita amin'ny fifonana sy fialatsiny ny fampandehanana ny orinasa. Ao rehefa tsy hody afa hiasa alina merina azy manontolo e. Averinao manontolo? Asa 2 andro ve de ho vitanao indray alina monja? Entana manjato ny ange ny kirakaraina tsirairay fa tsy amampolony e. Tsy mbola nisy mpiasa navita an'izany teto amin'ny orinasa? Tsy maintsy vitako re io fa matoky ianao e. So asam-bangovango sy tefy maika fotsiny izany a. Tsy mila kitotoana zara fa vita a. Sanatria de sanatria tompoko. Avereny daholo ary mba ho hitako raha-pitso maraina. Ary eo ka tsy ahita fahadisonotsona de kely aza. Fa raha mbola miverina ny toy izao de miomana ray mifarakaramanao sy amony asanao. Mahazava angambo zay. Mbola tsy nahita ny taly tezitra sy ny savoaka mafy raha tsy tamin'iny inventaire diso iny. Nataony maivina ohatry ny volomborona ary saika tsy nahita varavarana ny voahana. Mahagaga fa mbola tsy nanao fahadisoana mihitsy aho tamin'ny asako. Saingy avy ty androany ty. Efa ho daholo ny mpiasa. Fa zaho kosa ty aritory amerina ny asako rehetra tapesana. Ary nahatra tao amin'ny birao andratalina tao ndry ry ando a. Hita ao ako. Ndre, tao tsy mikozy fa mitanondroka eo amin'ny birao fotsiny. Fa misy inona? Tena vody marina. Na azo teny enjana tao amin'ny taly tao angamba matoa tsy mahalobava. Tsara ho azy io zay ka. Fa maninona ianao no mifokifoky ry ando a. Tezitra tamiko tale fa diso daholo ny zavatra nataoko e. Hoay le ty. Fa hoana e? Diso avokoa ny totaly nisa tamin'ny tatitra nataoko nefa de efa nao mariniko tsara. Ndry kosa ngery tsy maika havita asa fotsiny fa tsy mba mitandrina e. Tsy adalanay manao ny asanay ampilaminana sy miadana tsara mba tsy hisy diso. Tsy nataoko maika izany kia. Sady efa nao mariniko indroa le izy ange. Ka nahoana mbola diso? Zany rehefa matoky fahaizana sy teoderaina ry anina. Tsy zany velively kosa madame Jefia. Tsapandry tsara zay fa tena sarotiny amin'ny asa tale. Izy iny fa tsy monsieur ihanja. Tale kolona be iny saingy tsy tia asa bordel. Nde hody ara mbola iko zao nareo ka. Grave be ny makabe takisa makany aminay rehefa hariva. Za koa andefa andraso ry Kevin. Ary ando nga tsy hody. Tsy hody afamerina ny asako rehetra ny oalle. Zany a. De masto miasa alina zany fa zay amonjy fidinako. Veloma? Veloma e. Ohatry. Tiany lakile ny dépôt de stockage raha ilainao.
Ilaiko tokoa dia tsy maintsy hanamarina ny tahiriny entanao indray aho. Misaotra anao fa raha-pitso maraina averiko aminao. Zay zany farade Marianto. Mandra-piaona e. Inandray ary mampitokelaka andry sareo velany ao sany. Sany fa avoazako no mahafaly azy. Tsy rahako faly eo ny azako ny fitaiko. Andraso hoe hodiniako indray ty rapport d'inventaire nahatezitra ny talety. Andray, dia izy daholo ny fitambarana isa nataoko. Ina ary nahatonga an'izao? Ndry, fa ahoana no nijanona miasa alina ry andro a? Rafika, Ie, miasa alina koa nga ianao? Melitina no miasa atoandro fa anjarako no miasa alina amin'ity herinandro ity e. Ay ve, Ie, mba tafaraka miasa alina zany tsika ko. Zany mihitsy. Misy asa tsy maintsy averiko mantsy. Zany, fa maninona no averina? Diso daholo e. Ha? Efa nao mariniko indroa fa mahagaga. Otre, Nga tsy nirehatra tamiko ny atezerany taleo izy ianao. lalina indray zany anaka. Fa ahoana nefa na diso azy, nga tsy hainao ny asanao? Haiko tsara e. Saingy eto aho vao resy lahatra fa nisy nanova ny zavatra nisoratako. Tamin'ny fomba ahoana? Tsy haiko mety tamin'ny zanakany amin'ny toalety ohatra. Na tamin'ny zanana mariny entana tao amin'ny depo. Zany ve? Misokatra teto amin'ny ordinateurako foana mantsy ty tatitra nisy nanova ty. De ho izany tokoa ve? Zany mihitsy Rafika. Tsy niovaova foana io fa tanan'olona nanova azy. Za koa moa tsy nanapo nandefa mail lasy tamin'ny tale rehefa niverina teto amin'ny biraoko. Mamahina ihany ianao raha izany fa nisy ny sopatra ny asanao a? Zay aloha e. Misy toetra hafahafa mantsy ataondro madame Jefis Monsieur Kevin amiko. Fa za fotsiny tsy miteny. Ohatran'ny zanako vavy ny feverako anao anaka, ka ozy aho hoe mahaiza mitandrina. Olona telo nefa niara niasa tamin'ny zareo tato fa tsy tamana daholo inge. Zany ve Rafika? Tsy te hifosandry zareo aho fa ho hitanao eny ihany ny tena toetrany. Fa nandalovako aty fotsiny dia hoe anontany anao raha mila kafe ianao rehefa alinalina eo na tsy? Ie, tena mila mihitsy aho fa mafimafy ny asako Rafika. Misaotra anao meloha. Inona ny soranao e? Anisan'ny asanay ny mahandro sakafo atoandro sy manao kafe ho an'ny mpiasa alina. Tsy tia mitale voaboaka any ivelany ihany mantsy ny mpiasa fa ato ihany. Mety kosa ny azoko. Zany mihitsy. Sady vitsiko ny orinasa manao tahaka izany. Ie, fa ilozako amin'izay ary ianao fa mazotoa e. Ateriko eo ny kafe anao a? Ie ny ary Rafika. Misaotra. Ay ve ka olona telo nefa niara niasa tamin'ny madame Jefis Monsieur Kevin fa dia tsy tamana daholo e. Tsy nahazaka ny toetrandry zareo ve sa hoe inona no antony? Fa misy inona talena nampiantso ahy ianao? Mipetraha aloha ianao fa resaka kelitsika. Misaotra tompoko. Mbola nisy diso ihany ary ve ny asa nataoko alina sa inona ny etsony tale ahy. Nefa dia niezaka mihitsy tsy nandiso azy aho. Zao ry ando a. Na afa-po any asanao ary miaiky ny fikirizana sy ny fahaizanao a. Ay ve. Efa nanabe aho fa sao dia nisy diso indray ny asa nataoko alina. Alaminy ny sainao fa tsy misy diso na kely aza ka. Ary mipetrapetraka tsara ny fanehoanao azy ka mahafinaritra. Tsara rehefa nahafa-po anao ny asako tompoko. Akoatr'izany dia miaiky ny akingianao koa satria ndray alina monja ny namintanao azy.
raha ny marina mantsy dia tokony ray andro mahery na 2 andro mihitsy vao vitanao ty asy ty. Ko mahazo mifaly ianao fa vohonitsony fahadisoanao teo aloha. Ny fahadisoana moa pahazo ny olombelona ka mbola mamerina ny fialatsiniko re atoko. Vao raiky ny fialatsinonao e. Fa ny tena ny atsoka anao dia ny ampionana anao hiaraka amiko an'ny Tomasina. Hiaraka aminao an'ny Tomasina hoe? Zany indrindra fa misy asa ataontsika any e. Ary mila olona ainga piasa tahaka anao satria mainka hiverina ty Antananarivo tsika. I Madame Jeffy foana moa no mpiaraka amiko mandeha any e. Saingy ianao indray zao ny safidiko noho ny akingianao sy ny fahaizanao. Ka sao dia manahirana amin'ny Madame Jeffy ny fahafantarany hoe zany hoe solo azy. Izy mbola zoko sady ela niasana indrindra tato. Tsy misy olana zany e. Zany taleka fa efako ny mifidy izay olona hiaraka amiko. Eny ary tompoko rehefa izay ny teninao. Noho izany dia mahazo mody ianao zao. Maka aina an-trano fa hiangara-piditsika. Dia misaotra anao Andry Matotale. Tsy misy isaorana e. Mahazo mandeha amin'izay ianao fa raha pitso maraina zany e. Ilaozako ary ianao fa mandra-piona tompoko. Mandra-piona ry ando a. Faly sahirana toy ny akoho kely tsy paza-pitsombary marina. Nahafaly ihany fakasitrahany tale ny asako sy ny itondrany ahy. Saingy ahoana indray izany zao no andraisan'ny Madame Jeffy ihany izany. Izy no efa mpiaraka amin'ny talehan'i Tomasina. Ndre, fa andeha hody anga ianao zany ry andro ny tohatra amin'ny Madame Brao. Ie, andeha hody aho fa nasain'ny tale mody. Kevinna. Ohatra Fa ahoana retsy? Nisy olana indray angano na sainy mody vao maraina ndre? mety ny tsofon-dratalina angambo ty siby ty fa tsy vita na diso indray ny asany. Tsy misy olana rehefa nasainy mody mba hakaina ho ny ahy e. Mba fandray zany a. Sitrapon-driny ny asalako na hoan-driny alefa ny mody makaina. Eny tokoa, samy miazo zao ihany tsika ko nahoana ianao ny angarany. Ka tsy hakaina fotsiny ho diako fa hiomana ihany koa e. Makamo ako mifanontaniany reto olona reto ka. Hiomana amin'inona hony? Andeha hiasan'ny Tomasina hony izay rapitso. Tomasina? Ie. Fangatsy za indray nentiny? Dia tsy haiko fa zany ny teniko. Efa iando indray zany no tianiaraka aminy fa tsy ndritsony ry Jeffy a. Si, mandeha anafaty ihany koa nareo e. Na hipetraka any aza tsy raharahako. Ary toa zany indray ny tsy mahafaly anao fa maninona ry Madame Jeffy? Asa, fa mandeha ana mody dia mandeha izy e. Afaka miteny amin'ny talenga ianao raha te handeha dia mijanona e. Aza miseho masery eo retsy ty fandeha mody a. Aleo ny ambin'olona hiasa. Ilaozako ary nareo fa mahazo toa e. Mandra-piona daholo. Mandra-piona e. Io ary le resantsika sindry ry Jeffy. Tena tsy namposiko ary maharomotra letsy a. Mitombona tokoa ny ahiahtsika. Za foana vera angamba mpiaraka amin'ny Ratalina dia Kalabe Zipo iny no edinedina any. Be zipo fa mazaka tale a. Tsy raharahako izay ferahany ihany e. Ny famohizako ny tambo-karama isaky ny miasan'ny Tomasina amin'ny mampalahelo ahy. Afoy zotra ny trondro lasa ny saka izay tambo-karama any e. Sady mety amiko kokoa aloha raha tsy mandeha any ndre amin'ity. Aleo ihany sy Ratalina no isalegiany e. Fa ahoana letsy? So mivadika fiaraha-mpifankatia ianareo dia eo any raisinako. Andray kosa letsy zany asarotam-piarony lahy. Asa ngeny nataonay tany fa tsy fitsangatsanganana e. Efa miaraka amin'ny lahy ve dia mbola hiaraka amin'ny Ratalina koa e. Iza ny mahalala fa ny elany maray rory Jeffy e. Sady za koa mbola zandriny ribe amataonaniko. Tsy misy an'izandry Kevinna fa elany tiako a. Ay ve lahy ty sary-piaro be ohatr' izany e. Nefa mampirafy ny vadiny lahy amiko. Aza mifanakina fa samy manambady tsika. Rehefa natranonareo ndre dia hany vadindry fa rehefa ty ampiasana dia andrakoto mandimby Kevinna. Mahasosotra.
Fa tokony hitadiavany lafika indray le tsy niandoiando iny ka. Ho lasa sefatonge indra miraikiraiky tsika. Tsika ndray efa pro amin'ny sabotazy. Miandra ny retorony avy any atao masina fotsiny de tonga de action. Eny indray ary fa matoky an'la chérie. Tonga soa Talea. Misaotra Arsea. Manao ahoana Madame Jiffy? Salama tsara ka. Tale manao ana? Salama koa fa vizambizana ihany. Enjikenzika be mantsy ny asa tany Tomasina tany. Zany Ry. Ary nakaizy andro sa mbola nijanona any? Nasaiko nodom-ba akaina fa miasa alina izy anio e. Miasa alina? Zany tokoa, sady mandritra ny herinandro ity. Fa inona ny antony? Isy entana avy any Tomasina ho tonga isan-kalina e. Zany indrindra no nakanisako atao amin'ireo servisy lojistika ato. Fa ahoana ny fandaminana amin'izany Tale? Efa voalamiko ka. Tokony omena ny ando fotsiny ny lakile any amin'ny Sir Kevin. Lakile ny dépôt de stockage ve? Zany tokoa, fa aleo iando no hitazona ny lakile ny dépôt manomboka izao. Ry. Fa misy olana ve sa tsy mahatoky atsony ianao? Tsy izany kosa ka nolazaiko teo fa isy entana ho tonga isan-kalina eto amintsika. Ka iando no anakinako ny fanamarinana azy sady baiko mipiasa mpiandry raharaha eto. Tena tsy mahatoky anaizy Kevin tsondra talina. Efa lasa nikiala fisisa molotra iny ambongatiny fahatokisana. Tamboka raha mandraisany tany Tomasina zao maginy fotsiny. Azoko atao nke zany asa zany Tale. Ihany tokoa mbola reraka sa. Efa zay ny fanapahan-kevitra hoe meo azy fotsiny ny lakile any amin'ny Sir rehefa tonga eo izy raha riva. Zay fa ilozako aloha nareo e. Mazotoa. Misaotra Tale. Mahaiza mionona le tsy fa kiala ihany zany ny tompon'ny lakile manomboka izao azafady Vao maika mety amiko ny kaozindra talina teo fa zany modikisa fotsiny ange. Zany koa ve de mety amin'la chérie Mifarana hatranga zany no fakahatsika entanao amin'ny dépôt e. Inona tsony ny afery azo atao fa tapaka sotro fihinanana manomboka izao. Ny tantara de mbola amitoy fa inona ary ty mampifendrifendro andretiry Jeffy Ka modikisa ahoana ary lahy teo fa tsy azoko e. Modikisa satria efa vita kopiny lakile any dépôt rery malala. Indray tsy nampoiziko Efa kivy be mihitsy aho teo. Ka efa vita ny ladika mitofy ny lakile ny dépôt. Zany tokoa. Tsy maninona raha lasan'ny andao ny lakile aty fa efa manana dika mitovy Ary tsy hoe la de anapoka entana indray tsika fa ny afindra fondreo tsy azo avelako. Sura letsy sady maina mihitsy ny aty ka mila saosy De ahoana ny amikala iando? Amboaritsika faran'izay sokony iny ka. Tonga de afekite any ambony robe. Mitondra termosy kely mihitsy ianao rehefa miasa alina ohatran'izao ry ando. Lasa mero misotro kafe raha fikatra amin'ny asako alizay Zany Ndre mandeha ihany moa ny fizarana kafe atao amintsika aoko. Zany indrindra nitondrako kafe amin'ny termosy Mahatratra intelo na inefatra mihitsy ihany misotro kafe vao maharainandro. Zany Sao de isotro aloha ianao Ka ho ampy anao indray ve ny kafe anao raha mbola hanomezanao ahy Kafe betsaka re io fa ao re raha isotro anao Tsy maninona ary fa homeo kely ahy Mbola alinalina koa vao azo zaraina ny atao ampiasanako. Andeha aka kopy zany sa Ny sarin'ity termosy ty ihany ny solona kopy foako zao ka Ampy anao io sa mbola ampiana? Efa betsaka io anaka fa misaotra. Ary manitra ery izy zany Tsara fofona be. Ary ny tsirony manao ana? Ndraso hoe tsiron'izay kafe re zany marina. Tena mahay manao kafe ianao. Nga hita zay mahay fa zany mba vitako Hafa kely ka. Arono mba manao ahoana aloha ny fiaraha-miasanareo ato Azo lazaina fa tsy toy ny talotsony kosa Efa mahafinaritra ny fifandraisanay izao. Mba niova toetra kosa ry zareo raha zaniko. Misy toetra nge Madame Jiffy sy Monsieur Kevin reny. Misy toetra ahoana ozy ianao?
Sady be fielonana ny tia misopatr'olona. Zany? Ireo mpiasan'ny dimbiasanao no nahalalako an'izany fa ny fandray takantsika izao izay. Nataondry zareo tsy tamana mihitsy dia nialy. Zany ve Rafika? Zany ho aho. Tapero aloha ny kafe anao sao dia mangatsiaka e. Ho taperiko tokoa fa ohatran'ny maina ny tendako ko. Ohatray, sady manotika marary izany kiboko izany. Sotra hoe dia ny mbola mafana rehefa mety rivotra zany. Izany io. Efa ririnina raha teo izao ka mangatsiaka. Miafatra anaka dia ajo tsara ny asa. Mahaiza miara-monina amin'ny mpiara-miasa fa tokantrano faharoa ny toeram-piasana. Matoky ianao Rafika. Tsy izaho mihitsy no alailay fonosana atao fary amin'ny mpiara-miasa amiko. Izany mihitsy. So inona moa no azony mpiasa raha izy samy misy asa mifanenjika sy mifampialina? Ny asa tsy vita amin'ny fitakian-jo fotsiny fa mila firaisan-kina sy fifankatiavana ihany koa. Marary be izany kiboko izany. Andro sady ohatran'ny fanina ary andro. Fa inona mahazo anao Rafika? Marary aretsy. Tsy mahita ny maso. Andriamanitra, fa naninona tamika teo re ianao e? Totorana sady miakatra be ny masonao. Lamitra mivoaka faroratra be ny vavany marina. Rafika! 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 Naninona re ianao e? Nikoropaka ny antso ambulance nitondrana ny Rafika tany amin'ny hopitaly. Kanefa indrisy mbola teny an-dalana dia tapitra ny ainy. Niangavo mitsapy tao amin'ny hopitaly ihany aho mba hizazena hafaty an Rafika. Ary lazainy zareo fa poizina mahery ny hafaty azy. Sany hoe le kafe tao anaty termosiko. Ary sofa mbola tsy nahasotro aho noho ny fahamaizako nitondra ny Rafika teny amin'ny hopitaly. Noho ny maraina dia nitantaraiko an-taleny zavanitrangalina. Ka sady nalahelo mitezitra aoka izany izy. Vehivavy mpamosavy sady mpamono olona ianao ry andro. Tsy dia tsy talea. Tsy mpamosavy na mpamono olona izany aho. Ka ny kafe nomenao an Rafika no nahafaty anazy. Ekeko izany. Saingy tsy izaho mihitsy nanisy poizina ny kafe tao amin'ny termosiko. Fa iza indray e? Iza? Tena tsy napoziko ianao no navita an'izao a. Ay mody malefaka sy malemy-paika ianao ty nefa saka manafika itsotro izao. Averiko ihany nefa fa tsy izaho mihitsy nanapoizina ny Rafika e. Tsy izaho velively ny havita an'izany. Aza za mihitsy nanaovanao ranomasy manetsy keliketo a. Talohany niny fa olo marina ianao fa ankehitriny kosa tsy mahatoky ianao velively a. Eny e. Ataoko ahoana moa rehefa tsy mahatoky atsony ianao? Mahafantatra moa, 20 taona mahery ny esan'ny Rafika tato amin'ny orinasako. Mba fantatrao zany, izy no mpiasa anatiko isako indrindra ary netiko toy ny reniko na dia femme de ménage aza. Nefa kehitriny maty ny vononao. Vehivavy tsy vanina ianao e. Tsy talea, tsy a. Tsy zaho any namono azy. Ary minina aminao afa. Marenina ianao e. Tsy laiko manamary tena akory na dia kely aza. Ary miala tsiny fa izaho mihitsy no hanao fitoriana maikatranao. Andray kosa. Dia gadra noho ny heliko tsy nataoko akory ve a? Tena nataonao fa aza modinao adaly eo ry ando a. Tsy misy fihetsehanao eto. Tsy mody adaly izany aho fa ny marina ny lazaiko e. Mpamosavy matianina sy tsara hofan'ny losifera ny fahalalako anao. Ary jokotsorika mahasambokary. Eny e. Tsy manina raha izay filazanao a. Fa ny marina tsy mba maty. Tany ambanivohitra iny nakako an-Rafika mba hiasato amiko. Toy ny havako izy na dia mavomavo sy tambanivohitra aza ka tsy ataoko vita mora ny namononao azy. Mingavy anao aho mba ino atalea. Milela-paladiry raha sitraka ao e. Tsy manday tramiko tsony ny fahaizanao mihatsara velaty e. Ary zao dia hiantso polisy akanao a. Andray. Allô? Ny commissariat de police?
Allô? Allô? Zay vao mahino tsara fa hono zay lahy teo raha zaka sa? Za mively ity? Vaovao milay be kosa zany a. Merci lesy farademma zany e. Okay. Fa inona mahafaly be alary Kevin? Efa lafon-drazaka daholo ny entana nalaintsika tao amin'ny depôt. Tsara kosa zany ko. Hoterin'le ry ohatrany mahazatra any ambovo ny saositsika raha-pitso maraina e. Tena mety zany. Sady risika be koa iny famoahana entana nataontsika iny a. Betsaka ihany fa tsy ohatry ny nalaintsika teo aloha. Efa nanahy mihitsy aso nisy nahita. Tsy misy atahorana kiny amin'iny a. Sady tsy ohatrony ka alaiandro hanamarina ny entanao amin'ny depôt. Efa mihinana gagazo any am-ponja. Mahery vintana aloha le ratsy iny a. Iza ny tokony ho faty de raha viky indray ny dangy melo. Samy manelingelina tsika na iando na ravika ka aleora nga ikisaka ny dahola. Zay aloha e. Atsika selaha amin'izay zao laka ato amin'ny servisy logistika ato. Sady tsy misy avelantsika tamanato zany fa maharaka ny aferantsika ko. Hita ho chéri. Nahazo ny sahaza azy tsara zay ka alaiandro iny fa niseho vedety sakaizan-drataly lery. Mahaletrana de mijery azy ato ampiasana aza. Efa midodo amin'ny hazo fisaka izy zay e. Raha viky kosa voray asa any ambondrony be. Endo koa aletsika. Ropaka mihitsy angamiko alahandro tamin'ny raviky voapozon'ny kafe tato. Avy aloha koa any amin'izay zany resaka raviky zany letsy fa tsy tiako resahana amin'ny andro alina ka. Ohatra ny hitako foana le izy miditra tampikato sady mahatratra antsika mifanora. Saindry koa nefa de lasa lavitra loatra ka. Fa za zany letsy tena kamo miasa amin'ity alina ity ka. Voalohany volana memba tsy fiasanana io nefa de miasa alina ve? Nga hita e. Sofa be tambika rama rehefa miasa alina amin'ny andro tsy fiasana aloha. Rovina nefa voaraina ny andro. Mbola voa amin'ny 10 alina mahery nge zao e. Ohatra e. Ahoana koa ty jiro amin'ny tsy tapitapy ty? Maty de mirehatra indray. Ko inona fa nga zany mahagaga fa miala andray raha de le stage fa teneny ny gardien amelona groupe e. Animba ordinateur io raha ho tapatapaka ohatr'izao foana. Oay, tena maty tanteraka ny jiro. Maty koa ny ordinateur rehetra. Ka ndao letsy andefa groupe fa anao inona ato amin'ity maiziny ty ary. Iza koa zany manisy temainy zany. Maty Fa iza koa zany e. Misy mamelo temena koa ary Kevina. Marary iny a. Ndre? Tô mirehatra daholo ny ordinateur nefa ny jiro mbola maty. Oay, misy soratra menamena daholo eo amin'ny écran. Oay, soratra mena toy ny lokon-dra sady mivaky hoe Lazao ny marina. Lazao ny marina? Eno a, lazao ny marina. Fa inona ny tika zao e? Tena hafahavy ny zavaniseho tato alendra Jefia. De ho sanatry manjary misy lolo ve ato amin'ny braontsika ato? Asa aloha fa za efa nitondra fingotra sy fatobolo e. Andoro azy mihitsy aho io zao. Tonga de doro mihitsy aloha serika. Tsy hay tsony raha velon-dravika ny namely tamaina antsika alina iny. Sady tato ampiasana angeny ny andrasana ny fatiny. Hita ho a. Raha ny sitrapoko aloha de tsy hiasa alina tiany io e. Tena matahotra ka. Ka moa tsika afa manotra e. Efa nanomboka ny herinandro isan'alina tsika de tsy maintsy manohy hatramin'ny sabotsy. Tena maimbo koa zany fatibolo sy fingotra dorandry zany ka. Marina raha tsy manetroka be rano trano. Tsy maintsy manao an'ity kosa aloha Kevina. Iza no felapelahan'ny angatrato indray. Ataovy isaky ny zoro-trano ary le setroka mba handroahana azy. Zay fa vita. Miaika raha mbola hisy lolo na angatra tanty an'izany fofony zany ihany ka. Oe, tsy tapitapy indray nge zany jiro zany e.
Ohatran'izao mihitsy nitranga talohany nahatongavan'le angatra. Entiko. Matahotra sery a. Zay fa niverina nirehitra tsara ny jiro rehetra ka. Sady voa 7:00 ka izao. Zany aterako marina. Manapaka lalandra koa ty telefonina be tsy mivavaka ty. Io raisy ry Kevin. Telefonina fixe koa ve dia ninona fa raisy ry Jeffy a. Ndry no akaiky azy io. Ndrasoare. Allô? Allô? Ay, mama! Fa misy inona? Taony tapahandrily andro. Ka feon-dravika angeny ndreko tamin'ny telefonina teo letsy. Tena mariny. Feon-dravika? Ianao a? Aiza koa nisy lolo nahangatra iantso amin'ny telefonina fa ianao ty koa zany. Io ndray ny alary Kevin. Somary anio tsony aho fa aleo anio ka. Andraso hoe andramako raisina. Allô? Allô? Eny tompoko. Azafady rehefa. Eny ary. Ho avy zao de zao zay ka. Eny tompoko. Fa izy. Tsy niditra tao zany zay fa niasa tao amin'ny bureau-nay foana. Tena zany mihitsy talea. Tsy niditra tao zay fa niasa tao amin'ny bureau-nay foana. De samy laza ve nareo fa tsy niditra tao amin'ny dépôt mihitsy afaka maly alina, ha? Tao amin'ny bureau-nay foana zay. Tena mariny. Aza mandrainga ary Kevin. Manana proof tsy azonareo lavina nge zahe. Profiny zany tompoko. Somba fanendrikendrehana anay fotsiny ary. Jereo tsara ary ny sary eto amin'ny ordinateurako. Jereo tsara. Iza moa reo azo sary vidéo tao amin'ny dépôt reo. Valio ahe. Motsy nareo reo azo vidéo reo. Ay moa nareo reto mifankaty, ha? De io fanoroka fatratra io rehefa avy namoaka n'entana nangalarinareo. Fonare talea. Tena mifonarea. Tsy napozinareo mantsy fa ny jiro vao napetraka ao amin'ny dépôt de jiro misy caméra kely ao anatiny. Mibaribary toy ny kareny efitra nareo zao. Ka mbola anday ihany. Eny tsy mandà zay. Fa mba entana efa tsy ilain'ny orinasa tsony angeny nalainay tale. Iza nilaza taminareo fa entana tsy ilain'ny orinasa tsony. Iza. Ny tsy fantatrareo de efa nanao tatitra tampoka ihany taloha fa misy maka ny entana ao amin'ny dépôt ary haiko fa izay nanao ny kopiny lakile tany aminy nangalatra ny entana. Zay tsy iza fa isery Kevin. Mifona re talea. Tena mifony. Ao fa solonay ny entana nalainay rehetra. Ary inona tsy mampiteny fa mampivandravandranana fotsiny Kevin. Io mijoro io talea. Inona? Io mijoro eo akaikinao io. Endiko talea. Mijoro eo akaikinao mihitsy izy. Asa zany modinareo adaly eo a. Iza koa ny mijoro eto akaiko zao. Raviky talea. I Raviky. Tena izy mihitsy sady mampatahotra be ny endriny. Aza manangatra re Raviky a. Aiza zay Raviky eo hoe asa zany anaovanareo sary mihetsika ato amin'ny birao pato fa mahita ananareo a. Tena Raviky mijoro eo akaikinao io a. Tena izy mariny. Aiza ary zany Raviky zany. Lasa adala ve izy roa reto sa mody adaly. Io fa manatony izy nefa tsy afa mihetsika ary Kevin. Zako Jeffy tsy afa mihetsika. Aza manatona anay fa mandrea mpiadanana Raviky a. Aza manatona anay ianao. Aza manatona ho a. Marenina lesy fa tsisy Raviky zany eo a. Esorany tananao mamanala be Raviky fa Kenda Viky. Inona ataony reto? Misy manakenda very zareo sa lasa adaly.
nefa to samy miakatra be ny voamasony. Tena ho faty reto fa inona ary no ataoko? Rehefa lazay indray mana vika volazaiko za koa ilaza fa oaka mora vika. Fa maninonareo fa maninona? Misy raha vika manakenda sy miresaka aminareo anga? fa tsy hitanao ve izy nanakendana teo Talea? Ny tanany avy manakenda ary ny tanany havanana nanakenda ny Kevin. Dia aiza izy zao? Asa fa nanjavona tampoka teo. Hay, saika maty aho marina. Ary inona moa zany marina olazainareo zany? Ono a? Zany hoe io ndray izy fa miverina ary Kevin io sady mipetroka be mampatahotra. Oka fa olazainay zao de zao ny marina raha vika. Oka fa olazainay oka. Zao Talea, tsy iza fa zasy Kevin nanisy pozina kafe any ando. Maninona tsara? Eno nareo no nanisy pozina ny kafe any ando ka nahafaty any Raviky? Fonare Talea, iando angenikendrena io faty ka nanjo Raviky indray maty tena mifonarea. Tena tsy vaninareo, tsy matahotra an'Andriamanitra raha nareo reto. Oka re Talea, mifony zay Talea, mifona fa mifona inona ary lehibe lo ratsy tia? Mifone namon'olona reto tsy mahalala matoko mifona fa inona mihitsy moa zany nanesika anareo amonany ando e? Ny alasy resay Talea, ny alina fahaizany, ny alina fitondranao azy tany Tomasina, ary ny alina fifandraisanao taminy. Ay zany no izy. Zany efa matoky anareo ary nikasa nonitra ny karamanareo tsy hitovy amin'ny karamany ando satria nareo niasa ela talohany. Indrindra fa ianao ry Madame Jeffy. Sainga ankehitriny vao fantatro fa tsy azo itokisana nareo fa mpangalatra sady raha tsy saina sy be fialonana ny namany. Tsy mila nareo tsony a? mibaboka aminao re afa azaroana Talea. Mifona sy milela-paladia aminao re. Sako mifony atao anatrehanao Talea. Azaroana raha sitraka e. Tsy ampiverina ny Raviky mifofona nareo e. Ka samy mijinjana na fafiny. Enonareo tsara angamy zany andro maram-polisy zany a? Entiko. Enonay sady ohatrany efa ao tokotany eo ane izy zany. Talohany natongavanareo tato amin'ny borako nefa nentsoko an'izany polisy zany ka any andro zareo indray tsika manao ny resaka. De zany ny zava-nitranga tao amin'ny orinasa ry ando a. Tsy iza akory ny mpangalatra ny tahirinetana tao amin'ny depôt fa Madame Jeffy sy Kevin. Ay ve mba tsy napoisiko indray zany. Fa fomba ahoana nidirany zareo tao? Nanodika mitovy tamin'ny lakile tany aminao Kevin ne. Ary ny zava-doza de ny fofony hainao akory zareo? Fofony haiko? Fa inona no antony? Noho ny fialonana anao tafahoatra ka. Nielonandry zareo ny fanananao diplôma ambony noho ny azy. Nielona ny fahaizana sy ny akinganao tamin'ny asa. Nielona ny fitondrako anao tany Tomasina. Eny fa na de ny fifandraisantsika aza de nielonany. Tsy napoisiko indray zany marina. Mba tsara ery nefa ny fifandraisanay farany. Mba tonga anao tsy hananay hafa atoky azy roa. Atoky azy roa? Fa manina nataonao hoe izy roa? Fangaro zareo. Fakaty e. Hatray. Fanga moa tsy efa zandry Madame Jeffy lavitra be Kevin no irahany. 5 taona Madame Jeffy ary 20 taona Monsieur Kevin. Samy efa manambady ry zareo fa mifakaty satria piraiteto-dratsy. Ary zay misongana amin'ny fahaizany na manelingelina azy de elonany. Marina mihitsy le teny Raviky hoe nataony zareo tsy tamana zay niara-ny asa taminy. Za moa tsy nahalala fa jamba ny fiatsaram-bialatsina nataony e. Ankehitriny vao fantatro fa ratsy toetra ry zareo ary mpangalatra no sady ny mahavita mamono olona. Mamono olona? Olona iza ny vonoiny? Raviky ry ando a. Niaiky ry zareo tany amin'ny komisariat de police fa izy no nanao ny kafe nisy pozina nahafaty an-Raviky.
Andray, dia izany vo endrikendrika somikatra ty aponja. Tao amin'ny brokry zareo no nanomboka ny laza marina rehefa nanangaran-drafika. Nanangaran-drafika hoe? Sahaza azy tsara zany. Ary tany amin'ny polisy vao nitantara Madame Jeffy fa nividy termosy mitovy bika tamin'ny termosynao. Kevin kosa ny antoka ny pozina nampiasainy. Rehefa nasiany Jeffy kafe misy pozina tao amin'ilay termosy nividiany dia nampifamadiany ny termosinareo. Andrekakio. Ka ahoana ary tsy nahitako ny nampifamadiany ny termosinay e? Indray hariva raha hiditra hiasa alina ianao dia nandrasan'ny Jeffy sy Kevin ny fahatongavanao vonody ry zareo. Lazainy fa nitodaviko ny ianao nefa zahay fa lasa nody. Tadidiko mihitsy indray harivinika. Nasainy zareo nakany amin'ny biraonao anefa ianao efa tsy tao tsony. Napetraka ao teo amin'ny latabatry ny biraonao ny tokesa nisy ny termosinao. Ka rehefa nitady ahy ianao dia tamin'izay no nampifamadiany Madame Jeffy ny termosinao sy ny azy. Izany no nataony? Vehivavy lehibe tsy vanina. Tsy nanapo akory ny ala fa nanome kafe an-Drafika. Ka ny termosin'ilay tsy mataotody efa misy kafe voaposina tao anaty poketrako. Ianao ny tena mikendreny saingindrisy fa raha viko ny soloterananao e. Tena ampikahatra toy izao. Ary izakako ny sazy 5 taona tranomaisina. Tena tsy rariny ka. Zaho vosiketa olon-dratsy ka nanameloka daholo na ny havako na ny namako. Eny fa na dia ianao aza. Tsy mba nisy nitsitika fa onjonjoko samy rery ny fiainako ety. Ampy izay fa misaotra anao ny lasa vaovao taleha. Avelao ahy izaka ny fahoriako fa mahazo mandeha ianao. Mandehana ianao. Ifonako tanteraka izay tena nataoko ka nampalaelo anao ry ando aho. Ary tsy handeha raha tsy mahateny zava-dehibe aminao. Zava-dehibe inona? Atolotry ny polisy any amin'ny fitsarana an'io Madame Jeffy sy Kevin. Ary noko fa hikatra. Saingy za kosa hanao izay fomba rehetra hanafahana anao ity aponja. Mba ho afaka mahadidio sy verina hiasany amiko ianao. Nampiantso ahony ianao tale? Ie, nampiasanao tokoa fa mipetrary ando aho. Misaotra tompoko. Ka manahoana ny fiara-miasa amin'ireo mpiasa vaovao nasoloko an'i Jeffy sy Kevin? Tena mahafinaritra ka. Mila tsy ho andrinay mihitsy aza ny eonanay ato ampiasana. Mahafinaritra tokoa izany sady tsapako ny firaisan-kina sy ny fifankatiavanareo. Vokatr'izany dia aingana sady vita tsara ny asa ataonareo. Mifampitondra toy ny piraita-po aloha izay fa tsy samy oloko azy e. Tsy misy mifampiala, tsy misy mifanenjika ary mifampatoko tanteraka. Fa ny tena hiderako anareo dia ny tsy fanaovanareo ny fomba ny Madame Jeffy. Fomba inona moa izany? Ny solelaka sy maka 19 amiko hoe ny oeziny akotokanana kanefa ny toetra ratsiny ka any aponja ny efarany. Anatra ho an'ny mpiasa rehetra ny toetrany e. Tsy mahasoa ny fisolelahana sy ny toetra be felonana. Ary izay manana an'izay toetra izay dia homenatra sy hanenina foana ny aoriana. Marina voalazanao e. Saingy izao ny tena niantsoko anao. Miainanao ah? Enim-bolana zao ny voanao fonja sy nesanao teto amiko indray Ko rehefa nanara-maso sy nandinika elanao dia asombotra lefitra ianao. Zany hoe ho talelefitra zany. Oe, ho lefitra ao ve? Eno So dia tsy mendrika an'izany aho tale ah. Olo-kafa ny mendrika an'izany. Kanefa dia enao ny fidiko. Ka miangavy anao mba tsy handany toeranao miko anao. Ahoana re zany e? Dia ho vitako ve? Vitanao zany ry ando fantatro tsara ny fahaizanao. Ny takiko fotsiny dia eto tsara ny mpiasa atao amintsika fa kiniko aminao ny fitondrana azy ireo. Ka ahoana? Ekenao? Tena tampoka amiko ka. Nefa tsy manina fa manaiky atompoko. Dia aza totompoko izany tsony arasitrako fa tsy mivatana amin'ny anarako e. Fa ahoana kosa? Tale mendrika ajaina ange ianao e. Sa ina no antony? Ny antony dia tianao ary ando
tena fitiavana fa tsy aitrehitra no tiavaka anao ka asa raiky anao na ho lavinao. Inona daholo re zany e? So dia tsy mendrika ny resaka ao Atalea. Tsy hita intsony fa hihaja no miresaka aminao hoe hihaja le tena tisa manery ho tiavinao. Eny ary voaraiky ny fitiavana notorianao. Nefa mba havelanao andinika ve a? Avelako andinika tokoa ianao saingy manantena valo mahafa-po avy aminao a. Raha ianao ny eo amin'ny toerako dia ina no havalinao an-tale na hihaja ankehitriny? Anaiky ny fitiavany ve sa andaasy? Anjaranao no maminany izay mety havaliko azy fa ny anteniko dia izao. Sady nahitako ny mamy nahitako ny mangidy ny asako. Nahitako ny mamy satria ny asa ve moa tsy ahasoa? Nahitako ny mangidy koa nefa satria sendry izay mpiara-miasa be felonana. Raha mbola ny fiatsaram-bela tsisy ny felonana no manjaka ao amin'ny mpiara-miasa dia ho avy be hatrany ny toeram-piasana. Eny fa na ho azo daholo aza ny zo ny takiana rehetra. Koasakasaka izay tsy miray saina e, fa izay iray vatsy iray aina. Ny farana teo Be fialonana. nosoratany Axiel Novelomin'ny Vanitsoa, Saloy Anjariliva, niaraka tamin'ny Arliva sy Tahiana nantenaina. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa.